tena zay hoe sambatra ianao. Tenenao kaikinao sambatra ianao hoe andro any arivo raha tonga eto hoe miaraka amin'ny enta eto fikisana ianao hoe kina aloha faly anatin'izany tiaka amin'ny alahady avy zao tsika dia kalaza inona moa hoe Pentecoste. Opportunité lehibe misokatra ho antsika androany iresaka manokana mikasika momba fanamasina isika. Zany zavatra mahafinaritra biany mizara fanamasina momba fanamasina tena zavatra mety isan'ny tiako indrindra mizara ny teny fiainana momba fanamasina satria izy tompona andraikitra amin'izao amin'ny farany zao ny amin'ny raharan'Andriamanitra rehetra eto ambonin'ny tany. Fantatrareo voalaza amin'ny Baiboly ao amin'izao toko 5:10 ny 5:5 hatramin'ny 5:20 ovakiko ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny izy Jesosy makany amin'izay nanirakay ary tsy misy aminareo izy manontany hoe akaiza ianao fa satria nilaza zany taminareo dia voto nalahelo ny fonareo. Fa izaho nilaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahoriana satria tsy mino ahy izy. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria makany amin'ray ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andrinana izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zakanareo zany ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy mitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa izay horeny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy dia mbarany aminareo. Izy ankalaza ka andray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Izay rehetra nanandray dia avokoa koa izany lazako fa mandray avy amin'ny izy amin'ny ahy izy ka manambary zany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony nareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ary ny mpianany sasany resaka hoe ino izany lazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo ary satria makany amin'ray ary koa ireo inona no lazainy hoe vetivety foana zany tsy fantatsika izay lazainy. Amen. Ray masina manamasinanay ny fahamarinana ny tenina ny fahamarinana. Amen. Halleluja. Hitanareo misy Jesosy hoe ny fahotana izy satria tsy mino ahy izy. Zao tontolo zao tiako tenena. Ny endrika ahitanao ny tsy finoana dia ny fiainana ao anatin'ny fitoerana ao anatin'ny fahotana. Fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny olona mitoetra ao anatin'ny ody natao hoe tsy mino an'Andriamanitra. Ny fon'Andriamanitra zany tsy hoe mandray Jesosy fotsiny ianao dia manana azy. Confession zay, fanambarana, finoana zay. Fa ny atao hoe mino an'Andriamanitra dia miala ny fahotana. Tadro mitalona ny efa tsara. Halleluja. Dikan'izay tsy sakaizan'Andriamanitra izay mbola mitoetra ao anatin'ny ody satria Andriamanitra fahamasinana izy. Fanamasina. Ny fanamasina amin'izao vanim-potoana ilatsika izao ny tompony andraikitra manatanteraka sy mamarana ny tokony ataon'Andriamanitra eto an-tany ao anatin'ny andro farany. Ny asa rehetra natombok'Andriamanitra teto an-tany dia nandefa iraka izy hatanteraka azy amin'ny vision farany na vina farany apety ny fiainantsika amin'ny fiarantsika amin'Andriamanitra sy ny fiambonantsika amin'ny amin'izao amin'ny farany izao fanamasina verena hoe fanamasina. Ny asa tena mahomby indrindra sy tsara indrindra eto amin'ity tany ity dia tsy vokatra avy amin'ny fanampiana ilainao sy zavatra tadiavinao tonga amin'ny vanim-potoana ilana azy. Amin'izay asa soso fitadiavana fiadanana miainga amin'ny fahafenony mita maso na ny fahampiana izay ilaina sy ny fahampiana izay ilaina sy ny fananany rehetra no mahavonjy sy mitondra fiadanana ho anao ny fiainana. Tsy revelively no mitondra fahombiazana ny fiainanao. Ny asa tena tsara indrindra manao ny fahafenony eto an-tany dia ny fananao fahatakarana ny fisian'ilay mpanampy iraka Jesosy ao anatinao. Atateraka ny fifalianao amin'ny fotoana rehetra satria ny ilainao androany mety tsy hanananao raha-pitso
fa rehefa ho anatinao mpanampy amin'ny fotoana rehetra tonga eo am'fiainanao fanampiana rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao. Tondreo tanora bema io. Ao amin'ny testamenta taloha ny Baiboly dia maneho ny asan'ny ray. Asan'ny ray ny testamenta taloha. Ao amin'ny testamenta vaovao ny Baiboly dia maneho ny asan'ny zanaka, asan'i Jesosy naseho tamin'ny fanahy. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao Andriamanitra dia tia hita ny asan'ireo zanaka natsangany rehetra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina. Amen. Dikan'izay ny fahatanterahany amin'ny farany dia ny fanehoanan'ireo zanak'Andriamanitra natsangana tao amin'ny fahateram-baovao feno ny fanan'Andriamanitra, manana ny toetan'Andriamanitra, aseho ny famantarana sy fahagagana tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny fanahy masina izao miantoka ny fahatanterahany zavatra rehetra natomboka Andriamanitra momba ny fanambarana izy na révélation. Ampianatra anareo izy, tsy teny ho azy izy fa zay lazaiko sy asaiko teneny no lazaiko. Satria nahoana? Ozy Jesosy satria nahoana? Satria Jesosy ilay teny velona ary ny fanahy le herin'Andriamanitra. Hitanao? Ny herin'Andriamanitra dia miasa avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fanan'Andriamanitra dia miasa avy amin'ny fananana an' Jesosy. Tsy azo ampisarana ny teny velona sy hery ary tsy azo sarana ny fisian'ny fanahy avy amin'ny Jesosy. Ny olona nateraka indray no navaosika tao amin'ny Kristy, nandray fanahy vaovao avy amin'ny Kristy, aseho eto an-tany amin'ny fomban'Andriamanitra mikery sy famantarana. Tsy hiteno azy izy sy Jesosy. Dikan'izay ny zavatra rehetra izay tsy nilazain'i Jesosy dia tsy tohana amin'ny fanahy masina. Ny ahafantarana fa sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny volontén'Andriamanitra ianao tanteraka, na sitrapon'Andriamanitra feno fahatsarana ny fiainanao dia tadio izay rehetra lazain'Andriamanitra no hoentin'ny fanahy tonga vavolombelona hita masina ny fiainantsika. Rehefa miasa ny herin'Andriamanitra dia tsy maintsy ao amin'ny ten'Andriamanitra fa tsy miasa amin'izao izy. Zay ny Jesosy lazaina, tsy laza zavatra fa tsy lazaiko lazaina izy. Zay mahatonga ny testamenta vaovao manambara ny fiaviana amin'ny andro farany. Dia ozy izy ny joina toko fahatelo. Ozy izy ny joina toko fahatelo dia ny voalongatra amin'ny teny fahatelo hoe amin'ny andro farany ozy izy ny anatsako ny fanahy amin'ny nofo rehetra. Amin'ny andro farany. Ny ahafantarana zany fa mena ho vanim-potoana farany isika dia teo nanomboka teo amin'ny fotoana amin'ny Pentecoste nandatsan'Andriamanitra ny fanahy amin'ny nofo rehetra, nanomboka teo amin'ny mpianatra ary nampita ny olombelona rehetra rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia nanomboka teo ny andro farany. Taoriny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ny andron'ny tompo teto an-tany 3 taona fotsiny, nandritra 3 taona. Nandritra 3 taona Jesosy ny teto an-tany, zay natao hoe andron'ny tompo. Ny andron'ny tompo 3 taona teto an-tany. Fa rehefa tapitra ny andron'ny tompo dia manomboka ny andro farany. Dikan'izay lasa ozy Jesosy fa hisy andro vaovao ho anareo. Dia hoy Joel, tsy miteny izy hoe andron'ny tompo fa ny fahatongavan'ny fanahy masina nanambarany ny fanehoana fa manomboka ny andro farany. Tsika zany zao raha tamin'izany taoriny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra ny atao hoe andro farany, tsika zao ny atao hoe andro akatoky ny famaranana. Akatoky ny famaranana. Roa rivotra lasa zay nanomboka ny andro farany teto ambonin'ny tany ary men'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary amin'izao fotoana izao fotoana ahatanterana teny fikasana rehetra tahaka izay nambara tany amin'ny bokin'ny Joel dia tokony hiaina amin'ny fahatakaranatsika amin'izay lazainy teny fa natao hiaina ao anatin'ny fahafahapontsika ao anatin'ny andro farany hisitraka ireo tombontsoa pasoavana rehetra ny amin'ireo fikasana ny farany lazainy Jesosy fa natao hitranga ao fiaina zanak'Andriamanitra, natao hoe nateraka indray rehetra. Osy Jesosy ho avy izy ny andro hiakatra ao izy io anakavanany indray dia anao asa lehibe mizany azy ianareo izy. Mbola anao asa lehibe izao nareo satria zaho izy akany amin'ray. Tamin'izany izy mbola teto an-tany. Fa rehefa tonga amin'izao izy efa anakavanany indray. Dikan'izay tsy tokony hisalasala ny kristianina fa ny kristianina mpanaradian'i Jesosy nateraka indray rehetra dia natao hiaina sy hahita zany asa mihoatra tamin'ny fampanantenana lazain'i Jesosy fa natao hitranga eo amin'ny fiainanao zany. Zao andro zao zany dia taddio andro iainantsika amin'ny firavoravoly, hisitantsika ny vokatry ny teny fikasana ary iainantsika amin'ny fiadanana miaraka amin'ny fanahy masina. Atao zao ny tananao tonga asehoanao fanahy masina hoe miasama ireo fiainako manjaka atao anatiko ataovy reny isan'andro ny fanosoranao sy ny fitarianao
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Resa boky Hébreu, Hébreu 9 manokana andiny 9 hatramin'ny andiny 12. Hébreu 9 manokana andiny 9 hatramin'ny andiny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manome tsy ny olona izy manao hoe ino avy ny andro Jehova izay naovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'Juda. Nefa tsy araka ny fanekena taoko tamin'ny razana tamin'ny andro ny tantanako azy mitondra voaka tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny tsy mitoetra teo amin'ny fanekeko, ary za kosa dia tsy mitandrina azy ho Jehova. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka zany amin'izao ho Jehova, dia ataoko ao an-tsay ny lalako sady ho soratako ao ambony. Ary izaho Andriamanina, ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy, ka na hoe mahalala ny Jehova, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa amina fo amin'ny tsy fahamarinana ary tsy tsarovako intsony any fahotany. Hitantsika io Baiboly dia milaza fa naniraka ny Mosesy Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny alalan'ny lalàna soratana tamin'ny vato fisaka. Fantatsika izay ho bokin'ny Exodosy. Tsy nitoetra io fanekena io satria rehefa diso tamin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra ho zizany Baiboly. Eo amin'ny andiny 7 hitantsika tsara voasoratra fo zizany ten'Andriamanitra hoe tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy mitondra azy ny voaka avy tany tany Egipta ilay fanekena vaovao. Fa izy ireny izy tsy mitoetra tamin'ny fanekeko izy, ary za kosa ozy izy dia tsy mitandrina azy ozy izy Jehova. Io tsara zavatra mitranga. Ny andiny 7 andiny 12 ozy izy tombo rehefa afaka ozy izy io vanim-potoana io dia tsy tena lalàna kely toana ho azy intsony. Tahaka ilay tao amin'ny teny vato fisaka izay ezaka izy niankatosy ampitoetra an'ilay teny. Tsy izay intsony zavatra hitranga ozy izy. Fa hidina andefa ny fanahiko araky ny fanambarana amin'ny Ezekela 3:30 dia mety fo vaovao ianareo izy izy, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary tonga nareo andeha araky ny lalako sy tadina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Hitanareo midika an'izay hidina ozy izy miaraka amin'ny fanahiko, ataoko ao am-polo sy ataoko ao an-tsainy amin'izay ilay lalàna ny soratana tao amin'ny vato fisaka. Satria izany ampiaina amin'ny alalan'ny fanahiko, anampy azy, ampianatra azy, ananatra azy, atonga azy alala isitaka ny fampirapo satria fanekam-piombonana no akasitrahako ataoko aminy rehefa tonga ho fiainany ny fanahiko. Amen. Tiako ny oloko anna fiainana lavitry ny fanamelohan-tena, lavitry ny oloko satria ny fanahy izay omeko dia sady fanampanafaka ny mpananatra ny mpanampy ny mpisova. Tsy manenjeka ao an'Andriamanitra. Teo ilay fanekena voalohany tonga Mosesy miaraka amin'ilay vato fisaka dia soratana eo 10. Dia ianao isaky mijery an'io dia mijery ny fiainanao dia manamely tena hoe ty tsy vitako, ry tsy vitako. Manondro an'io zany anao dia diso any anankiray anao dia efa diso amin'izy rehetrarehetra. Zany hoe lalàna misoratra amin'ny vato fisaka kely toana, ka raha vao diso amin'ny anankiray anao dia diso amin'izy rehetrarehetra. Izy Andriamanitra hoe tena ho lavitry ny afo ny kitay, tsy ho vita ny opération fa tsy maintsy misy lalana anankiray atao atomombana an'ilay izy. Izy Andriamanitra hoe mila ny fanapiko ny olona. Halleluja. Dia izy hoe zay izy amin'ny andro farany ahitiko amin'izay ny fanahiko. Dia zao amin'ny andiny 120 tsisy hampianatra ny namany intsony hoe mahalala ny Jehova, satria ny fitoeran'ny fanahiko ao aminy no hampianatra azy, omeko azy ny fahazavain-tsaina sy fahatakarana amin'ny alalan'ny fanambarana, amin'ny alalan'ny fanampampianatra io. Raha zava-miafy ny fiainana rehetra aty an-danitra mba ho tonga lanitra kely mandehandeha eny ambonin'ny tany reo, tadirana ataoko teo ny fiainan'ny zanako fanombohana dia Jesosy tonga no fitentatany. Halleluja. Ny tanjon'Andriamanitra ao anao dia tadidio. Tsy olona miaina ao anatin'ny ezaka be anao sitrapon'Andriamanitra, fa olona finaritra miaina ny fiainan'Andriamanitra eto an-tany ao anatin'ny sitrapony tanteraka tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ao amin'ny 10 Andriamanitra dia misangana hoe tsy mila Mosesy intsony izy ampitoetra ny sitrapony sy anaramaso. Hitanao teto ny ilaina dia misy Mosesy anaramaso ny tsirairay avy izy ny diso dia mitsara foana mitsara isanandro sanandro izy dia mitsara foana Mosesy. Fosy izy Jesosy hoe izy no tanteraka aminareo izy
izy no tanteraka anareo ny marina rehetra. Zao izy ao ambadiky ny fananana ny fanahy dia tadikio Andriamanitra tsy tia hiaino zavatra ankoatr'izay lazainy fanahy ao anatinao. Dikan'izay mila isika fa tsy hoe kosana tsy hoe tsy mila mosesy anao dia tsy mila mpitarika ianao. Tsy laiko tsony zany pasitera, tsy laiko tsony ray aman-dreny mpitarika ny am-piangonana. Zay le izy. Fa ianao manokana ao anatinao ny fanan'Andriamanitra ka naiza misy ianao. Tsy hoe mila matsiarotsy hoe diso avy zavatra ataoko tsy diso. Fa miditra tsaitra ny fanamasina mibitsika ao anatinao dia afaka nitsy ny tenanao ianao zavatra ataonao hoe tsy mety satria Andriamanitra mibitsika tsy manaiky mitoeranao amin'izay tontolo tsy afaka antsika fon'Andriamanitra. Fataro fa manakaiky antsika kokoa Andriamanitra tamin'ny fanombohana amin'izao andro farany zao mihoatra ny tamin'ny fotoana voaniantsika. Midika fa raha manao fahadisoana ianao na manoka dia tsy mila mijery lalàna Mosesy na manontany azy fa ny fanamasina dia manome antsika hevitra, fananarana, fanampiana aneo ao anatinao ny tokony atao sy tsy tokony ataonao. Mibitsika ao am-ponao izy ary manova ny sainao, manositra anao anana ny sain'i Kristy. Zay mahatonga Paoly tena zay manana ny sain'i Kristy, misoratra sain'i Paoly anana ny sain'i Kristy. Ao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia mametraka ny vahoakan'Israely olon'ny Mosesy ao amin'ny tompony Exodosy, ny olonao izy maintsy amin'ny Mosesy. Fa eto Andriamanitra dia lalindalina kokoa ny amin'ny hoe oloka ianareo izy Andriamanitra. Tsy olon'ny Mosesy tsony fa lasa olon'Andriamanitra ianao. Tenena akaiky ianao olon'Andriamanitra ianao hoe. Rehefa tonga ny fanavy izy Andriamanitra hoe andray andraikitra manokana ny aminao amin'izay aho izy. Ka ninona mitanga sy falovanao? Ohatra sendra raraka ianao nanao fahadisoana na nanota dia andray andraikitra aminao izy Andriamanitra ny lalàna fanamasina. Izy ny tompon'antoka amin'ny fanampiana, amin'ny fampijoroana, ny sisoloana vava, amin'ny fampaherezana. Ka raha fantat'Andriamanitra fa tsy laina izy dia tsy nomeny. Fa matoa nomeny ny fanampiana izay mahavita zavatra tsy latsa-danja amin'izay nataony. Hatrany amin'ny mpamorona mandrakaloany ilainao izay fanampiana izay. Ary tiako mampanantenanao fa manan-javatra trop be mihitsy ianao ao anatinao. Zavatra goavana be ao anatinao. Ary rehefa hifotsika amin'ny titakarivo ity, isaina ny dimensiona ny dingana tian'Andriamanitra hitondranatsika sy ny fitombona ananatsika amin'ny tontolo ny fanahy dia tiako ny milaza sy mampanantenanao fa fandresena lava ny zenanao orina ny Androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Tsy mahay Andriamanitra. Halleluja. Teneno akaikinao tsara Andriamanitra hoe avereno tsara Andriamanitra. Tonga ny fanamasina anampy, ampijoro, ampahery, anangana, miara, manakana ny loza rehetra, manakana anao sy anoka, manasitana anao, miaina. Halleluja. Ary rehefa miasa fianao amin'ny fanahy izy, ao amin'ny fanahintsika izy, naiza dia tadikio mitondra n'ireo vokatra tsy takatry saina rehetra ampitolo ny fahaiza manao n'Andriamanitra tsy latsa-danja amin'ny zavatra efa nataony hatrany am-pamoronana eo amin'ny fiainanao izay verina fa kely sy bitika indrindra eto amin'ity tany ity raha sambyolombelona. Teny hoe zao tadikio ny fitakarivo ity raha manoty ianao na tsy marina dia tefeny ianao dia boarina. Ampijoro ianao hifanaraka amin'ny sikapon'Andriamanitra. Tsy tonga eto tany ny fanamasina nohatra sy anameloka anao. Tonga eto tany izy sy tenan Jesosy hitondra ny famirapon'Andriamanitra anorona sy anagananao. Rehefa mety ianao dia tadikio mijoro izy mampatoso anao. Ny fanamasina mpanampy. Tena akaikinao mpanampy mahatoky izy hoe avereno mpanampy ianao mahatoky izy. Raisy izy hoe ekeo izy avelao izy hiasa. Ataovao sofonao miaino azy. Amen. Tsy avelana izy hidinanao tsy mitsinonanao zany satria fananany manokana ianao olon'Andriamanitra ianao. Amen. Miasa ho fiainanao ny famirapo mandrakizay izy. Tsy avela izy anao tsy mitsinonanao zany. Aza matahotra ny tsy voavely ianao. Tonga izy ampiampita ny fahatsaran'Andriamanitra ny famirapo eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Amen. Zay na vetivetsompon'Andriamanitra ambalany ampaminany mpanompo ny programa titilo tanterany eto tany ao amin'ny lalany fanomezany fanahana ny andiny fanaky-ambin'ny folo milaza ny fanamasina. Milaza ny amin'ny fanamasina izy ny amin'ny hoe fomba fiasany. Ozy izy hoe fotoana zao izy izy ampianarany atsika hitariny lalina atsika arak'izay voalazany tamin'i Jesosy. Tsy tonga olona pasteur tsona no olona na feny fitarenana mpino rehetra manana ny fanamasina
Satria men'Andriamanitra ny voan'ny fahatakarana sy fahatsinotsaina iaino an'Andriamanitra sy hampanevitra azy. Ny anefatsika tiatsika iriny hoe vavaka dia mifona mamazo vandapo isaky ny etsika mety ho tanakana izy mety ho tanakova miverimbelona ohatra ny disika loka dia tadidio tsy hoe mitady ny famonrampon'Andriamanitra ianao raha manao an'izay fa mampanevitra an'Andriamanitra ianao. Ohatra ny hoe ninao ampandefero izy satria misy zavatra tianao atao sy tanterahana. Zay le mampalahelo ny fanamasina zay. Tena miforitra tsy hita ny fanamasina tsotra ianao satria manampy anao izy. Dia tsy henonao an-tsafidy ny taridalina tiany atao mba hiseho le fombiazanao fiainanao. Zay mahatonga ny kristianina ohatrany hoe miredobla ao anaty klasy ela loatra. Satria Andriamanitra efa te hampiditra anao any amin'ny toerana ambony klasy ara-panahy. Ianao mbola mitoetra ao amin'ilay toerana tsy mendrika foana. Dia tadio raha tokony hampandrosanao rapida be izy amin'ny fanosorana, ampitombosoka, ampitombo fahasoavana, ampitombonao amin'ny dingana sakatra saina. Laha ny andro eo ampanefenanao izy, laha ny andro izy eo ampanefenanao. Ka tadio mananatoka ny kristianina izaha ny tsara lavitra mbeto izay toerana misy androany amin'ny alalan'ny fiompona amin'ny fanamasina io. Azo tandranao ny faran'Andriamanitra avokoa ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Alleluia. Tadio ny fampianaranao amin'ny fanamasinanao tsy klasika zany. Fa izay no mahatonga ny olona indraindray rehefa miresaka aminao izy dia tsy takany izay zavatra teneninao satria mbola tsy fantany eo amin'ilay toerana misy azy ny tonan'Andriamanitra azy ny zavatra zarainao sy ny tonan'Andriamanitra anao. Dia rehefa rana dia zao etra tsara hitanareo mahatonga ny olona hoe mety latsaka ao anatin'io tamanentsika eo izy no tendratsy anao. Dia tadidio samy manompon'Andriamanitra zao ihany. Izy ihany manao ny valeur zany hoe efa tokony tena ny dingana fara-taposy tsara indrindra amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Dia maninona zany zavatra zany tsy mitrangy eo amin'ny fiainany fa maninona izy mitrangy eo amin'ny fiainanao. Dia latsapaka amin'izay ilay fitsarana hoe mety Andriamanitra angamba io satria mitranga to mbola mino fa mbola mety lafo mety raha fiarana dia mety latsapaka hitanareo tamin'ny fotoana tanolovantsika ny dia miracle misy fotoana dia tena nisy Andriamanitra mihitsy aza no teny hoe tena hoe mahagaga fa maninona efa roapolo taona zay miasa sy mitady mandray vokatra anankiray anatin'ny fanimpolo fa maninona zaza voatafy kely tsy mifandraka voaherinandro nampon'Andriamanitra mampiasainy amin'ny zava-mahagaga ohatra zao zavatra ohatr'izany. Izy tiako tenenina ny fifidian'Andriamanitra sy ny safidy eo avelan'ny olona tsiray avy tsy voatery hitovy. Fa maninona moa betsaka ny zanak'Israely fa Mosesy natsangan'Andriamanitra fa betsaka ihany koa mpaminany fa niavaka Samuel mainty fa betsaka mpaminany fa Elihu miakatra tany an-danitra velona ary nahoana ianao ka ny nanjafy teninao manana destin manokana ianao izay tsy hitovizanao amin'ny hafa. Aza mierikerika mandany fotoana mampitany fiainanao amin'ny hafa zany fa toa amin'ny anjara voatery tsara fa rehefa mivelatra amin'ny vision anao tsy maintsy tafavoaky ianao. Tsy manateka ao Andriamanitra. Alleluia. Ny fanamasina sady maneho anao marina izy. Misy famarinana tsy afantaran'ny olona an'Andriamanitra. Asorana anao dia ty le famarinana dia afantaranao an'Andriamanitra zay. Manohy lalanao izy amin'izay tokony atao. Misy zavatra tokony diso dia misy feo daosonao miteny hoe tsy any lalana fa ty andehanana. Hitanareo izy raha misy fahadisoana ao tenanao dia vao manenina anao anatin'ny fonao tsy amerina zay tsy mandrakizay misy Andriamanitra hoe manangana anao izy ary mamerina ny fiainanao eo amin'ny laoniny toy tsy misy le teo aloha na ny tanao teo anatin'ny Andriamanitra. Raha tonga miaiky ny feony ianao dia ambadiky ny feo sy ny taridalana na tsy takatry ny sainao azy miafina ny fahombiazana tokony anao amin'ny androany ilanao fanampian'Andriamanitra. Zavatra tiako tenenina dia zao mahatonga ny fahasahinao miaina ny fifandraisanao aminy. Mahatonga ny fahasahinana anao miaina ny fifandraisanao aminy. Ozy ny boky ny Hebreo aotsika mampahasahina anatin'nsika fianderan'Andriamanitra ahatonga ny kenifikesana tanteraka eo ny fiainantsika sy famonjena amin'ny andro maholo. Ny andro maholo misy foana eto tany fa misy foana efa lalam-pamonjena azahoanao an'ilay vokatra sotra mivaliny. Ataovy tsara ny fifandraisanao aminy communion fanamasina. Aza manao relation fotsy ny fandraisana aminy fantatrao be mihitsy izy fa manomboa miditra ny fandray lalilala fanamasina toy. Ataovy zay joroanao tsara n'izay mety hampanaoviny anao. Ataovy tsapanao ny fisiny ao anatinao.
tsy misy mampianatra amin'ny namany zany tsy misy eo boky ny Hébreu tonga ho an'ny faraka 1000 hoe mahalala an' Jehova zao ampahalalako manokana mihoatra ny olona tsirairay avy satria io sezafety an'Andriamanitra io nomena ny tsirairay avy ampahalalana ny anatin'azy amin'ny fahasahiny indrindra ho an'izay manana ny fanahy ka manakitany eto tany mameno ny asan'Andriamanitra naiza ny fanampiany ny fanahy io tahaka ny ahoana ny mahasaribidi ny tena zavatra sy ny avoleta ny fiasan'izany fanahy zany tovotanao mampilelena izy ndena tsika ijerikely ny fiainan'i Jesosy fotsiny izay modely mitokana mitafiny rehetra ary tsy misy afa-tsy ny lalana azantsika zany fampianarana azy voalohany talohany aviany Jesosy dia mifanahy masina manambara ny fiviany ho avy Jesosy mpaminany rehetra samy naminany fahatongava-Mesia avokoa hatrany boky Isaia mifanahy masina ny tonga nampahalala ny fiviany Kristy tamin'ireo mpaminany hatramin'ny andron'ny Jaune sy ny fanamafisan'olona ny fahatongavan'izany teto tany zay no voalohany ny fanahy masina ny nahita sy nanorotoro an'i Jesosy tao kibony Maria fanahy masina zany ohatr'izany ny zavatra rehefa mihitantsika dia ohatr'izany ny zavatra vitany vehivavy tsy nanalalany tonga be voka niteraka Jesosy hitantsika izy ny manisy fitomboka se amin'ny batisan'i Jesosy tamin'ny endriky ny voromailala nampifandray ny ministeran'i Jesosy rehefa nitsakana izy tamin'ny fakasitan'Andriamanitra ity ny zanako malalak'izay sitraka fototsy ny fakasitan'Andriamanitra ny fananana azy faefatra izy no mitady-dalana Jesosy anenevina mba ho zana toetra azahoana antoka fa Jesosy dia vonona hiatika tsara ny andraikitra goavana nakian'Andriamanitra taminy fadimy Jesosy dia nanompo tamin'ny fomba hanyherin'ny fanahy masina araka ny lingotoko faraka 1000 amin'ny fomba hanyherin'ny fanahy masina atateraka ny mission sy ny fanompon'ny rehetra teto tany inona zany karazana fahagagana hitanao fa tao ambadiky reny ny herin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy telopolo taona izy niasompandrafitra tao an-tranon'i Josefa sy Maria fa rehefa tonga ny latsany fanahy amin'izay sy ny confirmen'Andriamanitra tandelana amin'ny fanahy ny fisinika eto tany ka nanomboka ny fampolo izy dia tadio relaza tsara sy fahagagana be dia be teo amin'ny fiainandre vokatry ny fiasan'ny fanahy tao aminy fa enina tao amin'i Jesosy ny fanahy masina tamin'izy teo miazo fijaliana nahoana satria ozy izy tompo tamin'ny farany indrindra voateny izy hoe raha io raisy ny fanahiko raha io nahoana ianao dia mahafoy ahy efa farany zany hoe nandriky ny hery sy ny dekapoka rehetra nentin' Jesosy tao amin'ny tofoana fanahy masina nampahery azy fa fito nitsangana tamin'ny maty Jesosy tamin'ny alalan'ny fanahy masina Romana 4:4 milaza an'izany ny Baiboly ny fiainan'i Jesosy raha manontolo mihitsy nasao tamin'ny fanahy sery fahavalo ny fiakaran'i Jesosy tany an-danina dia tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa sivy ny fikasan'i Jesosy sy ny fanomezana amin'ny fanahy masina dia ilay fikasana farany eto tany ho atsika Jesosy ny olona tokana feno ny fanahy talohany ny ampitan'Andriamanitra ny fiasan'ny fanahy no fenatsika taoriny fiakarany tany an-danitra tenteny aminao androany rehefa mila ny fanampiny fanahy ianao sy ny fahatsapana ny fahafenao teny kaiky anao mila ny fahatsapana ny fahafenao ny fanahy ianao eo avy re mila ny fahatsapana ny fahafenao ny fanahy ianao ny asan'ny fanahy masina eo ampiny dia tadio manavao izy miteraka mamorona fanahy vaovao izy aloha fa tonga ao anatinao mitovy tanteraka tamin'izay nisehoany tamin'i Jesosy ny fisehoana ao fiainanao so miasa fotsiny ny fanahy masina fa mitoetra ao anatintsika izy Korintiana 2:9-10 mitoetra ao anatintsika izy fa tsy hoe miasa fotsiny manisy tomboka se izy amin'ny andro fanavotana Efesiana 2:1 9:7-10 manisy tomboka se amin'ny andro fanavotana izy zavatra roa mitomboka se famantarana sy fiarovana mariky ny amin'ny fikasan'Andriamanitra ny fanahy masina dia maneho ny fananganana araka ny mpino zany ao Timoty 2:2 maneho ny fananganana araka ny mpino izy zany hoe agence d'adoption izy ohatrany hoe agence anankiray tsangana eto tany izy dia zay rehetra teraka indray sy natsangana dia izy ny maneho azy ao anatin'Andriamanitra mameno mpino izy amin'ny fotoana anankiray angatahana asa toko faharoa 9:7 ary mpianatra dia feno ny fanahy masina Petera faharoa toko voalohany 9:20-9:20 Petera faharoa toko voalohany 9:20-9:20 izy ny fototry ny fanabarana sy révélation ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny Korintiana voalohany toko
faharoa ny andininy fasivy ka hatramin'ny andininy faefatra ambin'ny folo dia voalaza ny baiboly ny Korintiana voalohany toko faharoa ny andininy fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa ny fanamasina no nanaoko izay tena hevitry ny teny mamango ny fon'olombelona izy tsy haitsika miafina ao amin'ny teny raha tsy ao ny fanampiany fanamasina izay tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahalala n'Andriamanitra manoso maneho an'Andriamanitra ao amin'ny teny ny fanamasina ary mamadika ho vokatra vavolombelona ireo teny velona rehetra inotsika ny fanampian'Andriamanitra tsy mahalala ianao na mahafantatra raha tsy afaka misokatra ao anao fanamasina mampiray sy mampiditra ny tenin'Andriamanitra ao amponao ianao ary mangataka aminy ny fahazavatsara ananao fahatakana ny zava-miafina rehetra ambadiky ny teny menanao ilay izy reveleny amin'ny tenanao izy dia omeny vokatra ianao amen tsy afaka hita zavatra vaovao ny olona anankiray tsy manana sakaiza ny fanamasina mitari-dalana hoy Jesosy izy mitari-dalana nareo amarina rehetra tsy tokony verevina zany na diso ny fitarian'ny fanamasina zany mety mitarika anao lalatsarotra ny zava-misy mitondra anao andresinay nefa ny fanamasina mamadika lalatsarotra lalovanao raha manontany heviny ianao ka mihaino ny fanangarany amen manositra atsika izy manina izy manina tsara izy manositra atsika izy amin'ny asa sy ny zavatra mpanaovan'Andriamanitra atsika eo ministera na ny fanompolo manenern'Andriamanitra sy ny fahaiza-manao izy Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fafito amby roapolo ndao vaky atsika Jaona voalohany toko faharoa ny fafito amby roapolo tenenao akaikinao hitanao Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina hoe tsy mody mahay zany ianao ary raha mily ianao androany hoe fa efa nosoran'Andriamanitra ianao ilay olona tsy raraka mandrakizay hoe atao tana ilay olona tsy raraka mandrakizay mitiana mafy be eo an'Andriamanitra ny andininy fafito amby roapolo alleluia tsara Andriamanitra amen mampalala ny fanahintsika ny zava-miafina izy hoy sy ten'Andriamanitra hoe Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taniny no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria no ositra avy aminy mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy laika zany dia tomoera ao aminy ianareo araka izay nampianarany anareo amen ampianariny ianao tanirinao ampianariny ianao dia hoy izy Petera Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo vakio anetrany Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo mamindra ny toetrany ao ampino izy lasa masina mitovy aminy ianao amen voatokana ho an'Andriamanitra tamin'ny voan'ny teny fiainana isika hoy izy Petera manamasina ny mpino tanteraka ho sitrapon'Andriamanitra manome fiainana feno fahavokarana ho fiainana mpino izy mitondra vokatra fahavokarana ho fiainana mpino toe-panasy karaktera ananatra zany hoe karakterin'Andriamanitra mihitsy no ampitainy ao anatsika zay ilay hoe mba ho fenona fantatra mampahery fantatra izy ho atanjahana fantatra amin'ny toe-panahynareo zany hoe ny fanahintsika no fenony fantatra dikany hoe fantatra lafatra mitovy amin'ilay tanjaka ananany ny tanjaka ampitainy atao anatsika amin'ny alàna fosiny fanahiny ndaisika tamin'ny fananganana mampahery itsika izy mpimretra dia tadidio ny fampaherezana nananao androany dia misy fandraisany amin'ny fiarahanao amin'ny fanamasina midingana fahatananao an'Andriamanitra sy ny fahalalana ho azy ny vokatra hitranao fiainanao orin'izay dia misy fandraisany amin'ireo tombotsoam-pahasoavana rehetra nahalalana ao an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitondrany zay hoe dimension fitondrany an'i Jesosy fomba tsy takatra ny zava-dehibe midika fa afaky miaina mitovy tamin'izay tany Jesosy sika fa nandray ny fanahintsika sy ny fotsika tsy maharisika hitady sy katsaka izay fahasoavana izay ao amin'ny Kristy sy alalantsika an'izany tao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny firisosika ho sakaizany teny vavaka fandrosoana finam-panahy mandrakariva fitokanana zavatra zany komitso anamafisanoana ny fandrosoanao anateraka anao amin'ny lalana tsara mety nao izay misy anao androany amin'ny fanotonao an'Andriamanitra ny fanamasina dia ohatra ny elektricité hitonareo ohatra ny courant io zao sotsara ihany ny vily ao anatin'io courant io dia tadidio misy zavatra be dia be afaka fitaina ao anatiny eo izy rehefa pahery anao dia tadidio manenao ny fahaiza-manao an'Andriamanitra izy zay dia atao hoe fanomeza pahasoavana Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo manetsika izy ny fahaiza-manao an'Andriamanitra zany hoe le fahaiza-manao an'Andriamanitra iny zarainy samihafa ao amin'ny fiangonana dia zay atao hoe fanomeza pahasoavana fa manitsika nomena fanomeza pahasoavana tefeny aloha ny fotsika ho manao soa satria baitron'Andriamanitra ny ratsy tsy maintsy anaiky ao anatin'ny soa
reseo amso nin reseo nin dika zay rehefa tia manao soa ianao dia ampiny fanamasina ny fanomezana atao hoe fanomezam-pahasoavana dia io fanomezam-pahasoavana io io le atao hoe fahaizan'Andriamanitra. Andriamanitra rery manana azy dia io le fahaizan'Andriamanitra io zaraineo amin'ny olona nateraka indray omeny fanomezam-pahasoavana. Ianao zany raha miatika amin'ny fiainana dia tadio manana zavatra ao anatinao ianao afaka andresenao sakana rehetra mitovy tsy misy varaka amin'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra sy vitan'Andriamanitra dia lalan'ny fanahy. Todrotanao raha miheno sara ianao. Zao le izy toy ny elektricité sosy iray ihany fa mahavita zavatra maro ny fisiny. Mampandeha izina be dia be le izy fitotom-bary, mpanodina akora sy ronono, mpanao lamba vokana be dia be zany no afaka ataonao rehefa manana courant ianao. Elektricité amen sosy iray ihany mamatsy maso rehetra izy amin'izay ilaina. Fa ny herin'Andriamanitra rehefa miasa dia avy amin'ny fototra iray koa no hopoirana ao amin'ny fanamasina. Ao amin'ny fanamasina ny herin'Andriamanitra sy toka eo amin'ny fanahy zay no tonga tena fanara ihany avereny hoe fanara ihany tao amin'ny Kristy no anatsika. Ka tadiovana elektricité dia sady manampy izy mamono. Elektricité sady manampy izy mamono. Hitanareo na dia manampy be dia be anao aza elektricité manazavana ao an-tranonao, anaovanao fitotom-bary, mikarakarana eny amin'ny toerana rehetra misy antsika any amin'izay asantsika anjairana lamba dia mamelanao izy zay satria ampiasainao amin'izay tokony ho izy. Zao mamono izy raha raisinao mienvetsika. Hitanareo Ananias Safira zao nandangy tamin'ny fanamasina rehefa nandangy tamin'ny Petera dia nanino nikarapoka dia maty. Voalaza fa nandangy tamin'ny fanamasina izy. Rehefa mandangy tamin'ny fanamasina zany dia natsipony dia maty courant manity. Amen. Petera no nandangy any fa ny fanamasina teto izy baiboly ny tena nandangy any nefa Petera no nandangy any. Zavatra kely tsy misy dika na alavo azy mivady satria ilay mpanome fiainany indray no nandangy any. Ka ny fanamasina dia fanara ihany fa miseho amin'ny lalana maro sy fomba maro ny fiasany sady mamely izy mamono izy. Mety taitra be anao bona koa zava-pialana pasitera zany maro izy zany. Rehefa tena feno fanamasina ianao ka manana miherin'Andriamanitra ao anatinao dia tadio sakaizanao izy mamelanao izy mananganao io zany izy anao mamboatra sy manorona tsara. Fa rehefa mifanohatra amin'ny zavatra nasatra ny Ananias Safira ianao mandangy amin'ny fanamasina zavatra tsy zakana zao mieny verareo an'ray ohatra zany so dia maty Ananias Safira teo anatin'ny Petera dikan'izay ny zavatra tsy tiany fanamasina toetra tsy tiany fanamasina lainga ohatra zao dia voaporofo eto fa raha mpandainga ianao zany dia mandana mandohalika mivavaka tsara dia verena mitoko favidivolo iray ny laingy. Amen. Tsy tian'izany Andriamanitra. Amen. Dikan'izay militsika amin'ny takarivoty manapahatsapana ny fahafenony amin'ny fiainantsika. Zavatra tranga zany zao dia zao rehefa miasa ny fanamasina dia manao fahagagana izy. Misy fahagagana mitranga ho azy ao anatintsika eo. Misy vokatra be dia be mitranga ho azy ao amin'ny fiainantsika. Ianao le tongetra zao vao hoe marary vavaka sosika ianao dia miantso ny fanamasina tonga dia afaka ny arentana. Misy fahagagana be dia be mitranga vany olana zavatra tsy takatry ny saina maro orin'ity fivoriny ity sokasokafana Andriamanitra ny amin'ny lalana ny tazan-danantsika. Reraderaka ianao lasa matanjaka indray. Amen. Zay natao teo amin'ny Jesosy rehetra afaka miverina androany mihoatra noho izay ara vitan'Andriamanitra. Tolo akaiky no mihoatra noho izay hoe vitan'Andriamanitra avereno inona tsy vitany hoe fa teo vatanao mila mihavana aminy mila miray aminy mahafantatra ny fisiny manana ny fahafenony mitovy vision aminy sady mahita hoe misaha hoentiny ampiasainy. Amen. Etsekinareo tena reko misy rehefa tenao anatin'ny fotoana fanompony iny raha kosan'Andriamanitra ao anatin'ilay fotoana dia manam-pahasaina mihoatra izay manam-pahasaina mihoatra olona jamby iny tonga dia efa sahy ianao mametra-tanana aminy dia mahiratra izy. Fa le izy tena renao mihitsy hoe hoentiny ianao fa renao misy olona jamby olona volosery aza manatona anao mampakofosika na vetera mety amin'ny tany rehetra sika ianao zay miboky azy miboky ianao le efa tsy fe zany ianao. Fa rehefa tena feno azy ianao samy firaisana aminy dia afaka hoentiny setrasetra avy anao isetrasetra any amin'ny fahasoavana ny fiainanao. Zareo masoko ekinao avy anao isetrasetra any amin'ny fahasoavana ny fiainanao.
oeniteny tsy tia mitondrana hoe fa za miteny aminao hoe de hoe za miteny aminao hoe misy izy baiboly tsisy niaraka tamin'Andriamanitra zany ko ratsy fiafara hoe firy ny tsara fiafara etanao etanao tiavanao fideo an'Andriamanitra sandrany tena misy tsika dia misy sofan'Andriamanitra fa fahalanitra ny tananao tenena mitokandroany toko lela mila mifatsapahany fahafelon'ny fananao aminao fantatry fatao anatiko ny fanahitao fatenanao feo fa ilaiky ny fahatsapahany fahafelona tahaka ny tamiakoaty Kristy aoka mitanteraka ao anatin'ity fivoriny ty fiombonako aminao vaovao iainao sisitrahako ny vokaresitaka ny saina maro avy amin'ireo fampanantenany ny teny fikasana nomena tamin'ny alalana fananany fanahy hoe eo amin'ny fiainana tondro amin'ny tananao fanamasoko avereza fanamasoko mila ny fahafelanao fiainana mila ny fahafelanao fiainana amin'ny anaran'i Jesosy raha entino manalefa mbola tsy manana an'i Jesosy rehefa misy zay ndraiky zay zao mandeha maka zo izy zao de anajanona de iny ndraiky de maka zany izy zao zay de manadranona anazy na ty na azy anazy be da be